Jambam-pitiavana. Tantara nosoratan'i Aja Randriamanalomanina. Tena mba mahafinaritra kosa le sy ny mariazy ny lisan'iny a. Tena nataony lafarak'izay nalaza mihitsiko. Za aloha tena tsoriko amin'ny lava tsy mbola nanatrika amin'ny mariazy na akotroka ohatran'iny ary sy ny ainako. Mba marina e. Laha tia koa lesy ry Arivelo mba mahita tenenina. Marina zaniko. Sady aza manatavy resaka moa fa mariazy ohatran'ny mariazy rehetra ihany iny e. Tsy hitako izay tena hoe nampiavaka azy teo. Ianao kosa e, tenao ve dia tsy nahita mihitsy hoe tena niavaka iny fotoana iray iny? Sa kosa tsy dia nanandanja taminao izany ny mariazintsika? Fita ho ary tianako. Za aloha mahita hoe tena izay tsy afa-po tamin'ireny angamba dia efa mitady an'izay tsy ho hita mihitsy e. Na sakafo izany, na akanjo, na ny fiara, na ny tany am-piangonana, na ny teny amin'ny espasy na ny ambiansa atao moa tsy lazaina intsony fa dia tena hoe fa arak'izay raitra e. Reny le tonga amin'ny fitenenana hoe tsy manam-paharoa. Ka za ngery tiana tsy milaza hoe tsy manandanja tamiko akory le izy e. Tena andro nanana ny lanjany tanteraka sy tsy voakosoka tanteraka tamiko iny. Ny filazany Arivelo azy fotsiny hoe tena ohatran'ireny zanakam-panjaka ireny mihitsy ny nanaovako andriko. Ka marina izany. Fa angamoa za tsy zanakam-panjaka kosa. Tsy zanakam-panjaka kindry fa tena mpanjaka vavy mihitsy a. Mpanjaka vavy ny foko. Sa tsy izany ty? Marina izany tiana. Za aloha mbola tsy nahita vehivavy nitiavany ity bandy akamako ty ohatran'ny tiavany ianao izao mihitsy e. Efa maro ihany izay nandalo teo izay fa ianao hafa mihitsy tamin'le riko. Eny e, izay koa ngamba le hoe anjara. Fantatro nge izany e. Raha tsy izany ve moa fo 5 volana fotsiny izay niaraka dia zao tapa-kevitry ny hivady izao. Izany eky ny tena atao hoe fitiavana ry tiana. Sady manamafy orinazy tsara koa izany e. Tsy dia tiako koa ny ale mifandany zara sy mifampijery toetrela be ireny nefa avy eo saraka indray. Marina aloha izany. Aleko tonga dia ampiakarina rehefa lany ny foko. Amin'izao koa izy aky tsy mora rahavany taona. Izany moa fa zany aloha eo ihany izy roa fa angatadalana amin'izay ngamba. Tena makasitraka anareo tamin'ny fanasany. Andray kosa rery Arivelo dia vao mipetraka kosa ve ny sotro dia andeha sady ianao? Izany efa voasaika hitsangana ka gilasy ataontsika desera. Hita ao aletsiko. Maninona marina litira mba rehefa tolatolaka ny andro vao mandeha la. Fita indray. Sao ve lesy tsy manevika eny am-pintondrana tomobily eny la. Tena satroko reto mbola hiaraka ikorana eto ohatr'izao foana. Fa le miditra alina be any Tamatavy mihitsy ny tena tsy voako. Hitanareo ihany fa manahirana na ny sécurité aza amin'izao. Eny, marina ihany aloha izany. Raha ny fiarahana ve moa zarako ary hijanona eto tanà foana. Fa izany hoe le asa mahazaka maniraka ko. Aleo andeha aloha ry tiana. Manaraka indray tsika manao misimisy. Ka izay ngamo afaka ny tananao e. Aza dimy fotsiny ireo voandalana efa nataoko anaty arondreo a. Sao dia tsy avoaka anao rehefa tonga any ka simba fotsiny eo. Ao rehefa tsy adino ireo a. Dia misaotra betsaka e. Oay, saika adiniko marina. Hoe ahoana? Dia ahoana marina aloha izany le programanareo roa reto e. Ohatra e. Kefa hoe mametrapetraka ny asa sy ny konze anay fotsiny izay aty dia midinako. Inona indray ary? Ka mba hanomanako tsara ny trano andraisana anareo ngery mpivady vao kely e. Efa tsy mpivady vao tsony re sao izay fa efa mamolana. Sa tsy izany moa ry John? Hita. Ka mety roviana izany ra John? Raha ny tokony ho izy dia mamita kely an'le asa sisy ampiasanao a dia mandamina ny any amin'itiny e. Ngamba mety amin'iny volana ambony iny lesy. Hay kosa. Misy homanako tsara izany ka. Ary aleo amin'izay aloha andeha. Ariva ety ihany ny androko. Ndao ary dia soavadiry Arivelo a. Eny ary e. Olo ty efa moramora ihany na izany aza. Sao dia anapatra ny mampitondra rahalian'ny lahy eny an-dalana eny. Aiza koa lesy e. Eny ary fa misaotra e. Izay fa lasa. Veloma tiana. Veloma Arivelo a.
nahaterahan-drajaona hatramin'ny farany ihany ny tenenin'le ry a. Tsy namielahan'le ry mihitsy raha tsy lasa vadiny ty. Isa nefa no tsy nitsiriritra ny tiana tamin'ilay mpikama rehetra reny. Ny fandrotehana sy ny fandrohitana mihitsy iny tamin'ireny izy vao nipoitra teny an-tanàny ireny. Nazary tara sy tena babin'izy iny mihitsy saingy hoe le ry ny tsara vitana sy ny tongilana ny fon'le sipa dia lasan'le ry ny amboara. Tsofoko ranon'le ry. Fa nazany aza tiana nge manjakely foana na dia hoe efa nampiakarin'le ry azy. Mbola eo foana le endriny mahafatifaty kely tsy aritra iny. Le fijeriny teo aza mbola tsy maty lolo mihitsy. Inona koa ary ty mahazo anahy? Efa vatiny mpandinamako koa ve moa dia ho azoko ataoko inona tsony? Zany koa moa no malasa ny saiko etiko. Slety, aloha dia pasena ny ty camion ty fa ohatrany tsy ataraiko eto ihany ka. Efa vomana daholo very ty na valizy rehetra. Aleo ihany mitondra akanjo mafana maromaro fa tsy fantatra izay mety ho fivadihan'ny andro tapoka any amorontsiraka any. Efa nitondra betsaka ihany aho ka. Efa nampidiriko anaty malina daholo le valizy roa teo. Ay, fa hijeriny rano sy ny menaka ty tomobily ty aloha asa dia anararoatra iantso any Arvilo dia miomana amin'izay moa fa anainga amin'izay nge tsika. Solo-akanjo fotsiny ary sisa dia izay a. Dia mba ampidiro any anaty fiarany koa ty satroko ty fa so adiniko eto marina. Ay, Iakatra any ambony any aloha. Fa aza ela kina dia izany aza. Ty ela ho aza fa ianao koa. Aleo asiana reservana rano ihany ato fa tsy fantatra izay mety olana hitrangana an-dalana any ka. Zay. Menaka aloha ty efa amin'ny atonony tsara ka. Tsy mila ampiana intsony. Manao gasoalina fotsiny sisa raha aveo dia izay. Aleo antsoina amin'izay Arvilo. Mba afaka manomana tsara an'izay tokony homanina mantsy le ry. Allo? Manahoana litiry Arvilo a? Fahasalamana lahy? Ay, tsara kosa zaniko. Zahay kosa salama tsara ka. Misaotra letsy miantso any laza io fa hiainga zao lesy zay roa. Vao miomana mihitsy fa afaka 30 minitra eo ngamba. Ka efa vonina andray anay amin'izay zany lahy. Efa fantatro mihitsy ka. Zay indray lesy zao tsy fantatro fa hainy lahy ihany miaraka amin'ny vehivaviko. Mety tsy maintsy mijanjanona matetika any an-dalana eny ngamba. Aleo fa hiezaka hiditra amin'ny 4 any ary ahy. Amin'izay mba tsy dia hariva loatra. Sa ahoana? Ka miakina amin'ny lahy ihany ioko. Ela ny mahita an'izay fomba manetriketrika andraisana anay roa any. Mbola roviana lesy vao tapitra ny tapabolana hijanonana ihany a. Eny ary, miantso an'ilay ny an-dalana eny foana rehefa mahazo rezo. Zay lesy misaotra. Hitanao aho fa izay dia vonina. Ay. Ary Arvelo nga le ny antso anao teo? Natsoko mihitsy izy ka. Amin'izay mba fantany hoe fa miala ty tsika. Fa inona mbola andrasana moa zany ki? Ianao sisa no andrasako anidiny trano aty ambany io dia zaiko. Efa vao hitako daholo aniny any ambony. Ay ve, ka ianao koa moa tsy miteniko. Taty ary lakile dia tonga dia miakaro anaty fiara. Dia tsy atahorana isan'inona ve ty tranontsika ty John mandram-piverintsika. Zay indray tiana. Rehefa manao zavatra hoa dia ampiarahana amin'ny finoana kia. Inona ary ty sary tahotra ty? Ao, vonina ianao. Indray ary moko. Efa miandranao fotsiny ne zahay Ka andao ary. Azo ny fahasambaran'ny vola tatelitsika ny Tomasina kitsika ary vato koa. Zany a? Eny rery John malala koa. Tokony efa akaiko kosa angamba izay izy mivadika.
efa tany amin'ny 10 kilometatra tsy hidirana ny Tomasina hono mantsy ry zareo teo nosy John tamin'ilay izy niantso farany teoko. Raha 10 kilometatra izany ve dia tsy ho vitan'ny zareo atiny iray? Nefa ohatra nefa ho atiny roa zay a. Dia sanatria misy olana ve? Io kosa fa miantso ka. Allo raisiny. Allo? Fa mbola lavitra be ve nareo sa? Ve. Za efa nieritreritra hoe nisy problème angano fiaranareo ko. Allo? Allo? Ora John? Allo? Andriamanitro, ohatra nisy coup de frein be teo. Sa tapaka le antso. Fa inona ary le nitranga teo e? Dia ho sanatria ve ka... Azafady dokotera. Ie? Sao dia mba afaka mahazo infirmiera hafa mba hanara-maso an'ity namako ity? Za mantsy tsy maintsy mbola hijery kely an'le vadiny atsy ambadika atsy. Fa izy mivady ireo moa zany niaraka tao anatin'le fiara? Zany mihitsy dokotera. Namako izy ireo ary saika hanao vola tantely taty Tomasina taty satria voaray volana zay no nahavitany mariaziny zareo. Kanjo moa zao tratra ny loza tapiko zao e. Ndray, tena mampalahelo zany. Ka zany mihitsy nge dokotera e. Mba hoe fiarahana mahafinaritra no saika nataony taty kanjo. Zava-dozany hoe te. Enjana be, fa ny tena mahaontsa koa ne zao ry monsieur Arvelo dia tia lehilahy tiako. Fa maninona izy dokotera? Ka rehefa natao ny famonjena azy dia maninona? Avotra soamantsara ihany ny ainy fa maninona? Indrisy mety ho jamba tanteraka izy. Zany ho ary mety tsy hahita tsony mihitsy. Mba marina hoe dokotera? Zay aloha ny hita treto e, fa mbola mezaka mitady vahaolana hafa izay io. Zany ve? Eny fa misy dokotera iray izay avoana vita fianarana avy any ivelany dia tonga mitondra ny fahaizany eto an-tanindrazana moa izy amin'izao e. Dia ahoana? Nampananteny izy fa iara-iasa amiko tamin'izay. Ka asa aloha fa mbola sy tafaresaka mahakasika ny kanty lehilahy ty mihitsy izay. Fa mety tena tsy ho sisina tsondry ve izy ry dokotera? Ka ireo pitika vakim-pitaratra tamin'ilay fiara mihitsy angeny nandratra amin'ny masony roa e. Ny ampiny dona mafy tamin'ny lohany sy ny tratrany dia io izy mbola tsy mahatsiaro teny io. Fa aza matahotra ianao e. Araka ny lazaiko teo dia mbola andala-pitsabony tsika ary mbola hiala neniny izay mpitsabo. Ary tena naratra mafy mihitsy nge zany raha jonina raha zany e. Raha ny tena marina monsieur Arvelo dia izao ahoana tompoko? Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso dia tokony ho levadiny teo anilany mihitsy ny tratran'izao nahazo azo izao. Fa rehefa fantany ngamba hoe amatana tany amin'izareo ilay camion dia ahoana? Dia naviliny ny fiara ary naleo ny nataony mifanandrify taminy rehefa tsy azo nilana tsony. Zany Eno tena profitiavana tsy misy ohatr'izany dokotera ialy Zany marina tena nahavita nanao sorona ny ainy mihitsy izy mba hahavelona an'ilay olo ity. Ka izay moa ilay niteneninao teo hoe voaray volana natao mariazy zareoko. Fa aleo aloha mba hijery kely azy e. Eny ary. Enao afaka mijery an'ilay vadiny tsy anefitra atsy fa tsy maninona. Misaotra indrindra dokotera. Tena mampalahelo ahy izy mivadika. Samy niditra ety amin'ny hopitaly be ety Tomasina nefa samy tsy mahatsiaro teny. John tsy misy ahafantarana azy fa voatery tsy maintsy mifonosina ny lohany ray manontolo. Tiana indray hapaka ny tanany havisy ny tongony. Nefa angeka vola tanteny izarana fitiavana ny alana tany-tanà e. Enga ny Andriamanitra mba tsy hanino izy roa. Mbola nasady izay ny fadian'izy John. Mbola nantondrana ny mafy sy ny mangidy indrindra satria tondra takatra tamin'ilay accident iny izy. Samba tsy afaka ny ahita ny ninona tsony ny vadika ary tsy afaka ny hanohy ny asany tsony.
ny fiatrano ny mpampiasa azy no hanome fanampiananay roa kely sisany mba hanivelomanay. Dia izao tokoa ve ny tena anjaranay sa tena miangatra izao Andriamanitra izao hoe tsy haiko hoe tena kivy tanteraka. Oay, sako ty dia variana eto fotsiny. Efizy roa langa ampy izay tonga izay. Soary fa mba misy any Arivelo mba mitsery anay sy manampy anayko. Efa tena ila tsy ho vidako rery-tsony mihitsy ny fikarakarana ny John. Tongotsika raha John. Ay, Tena makaleo koa le amboteiazy marina. ka zany lesy ny eto Antananarivo ela tsy mbola zatrako. Tomasana ny tsisy an'izany fa neto vao miala ny trano lahy dia efa tsy maintsy mivonona amin'ny fitohanana. Efa tonga nareo roalahy. Efa zany mihitsy ho eritreretiko hoe tratra ny amboteiazy indray izay nareo dia taraiky any. Ka zany mihitsiko. Leo be ahy efa ho adiny ray veranga mamono moterako. Zay ary ngekisaka tsy natratra dokotera. Zany ve? Efa nanazava ela tamin'ilay mpandray tao hoe rendez-vous ny zay vao navelany niditra. Fa ngatsy efa niona tamin'ny dokotera ihany kory nareo ka? Fa izy tsy afaka niakatra tao am-piasana ny ratsy ny rarivako. Zany ve? Dia ahoana indray zany? Sa nisy dokotera hafa nandray? Ka nanao consultation fotsiny indray zay dia nomeny rendez-vous amin'ny larobia indray. Fa na izany aza lesy tsy tokony hajanona mihitsy hoe fanafody nomeny dokterialy reto ka efa nanome andreto afy reto indray ange le dokotera reto dia ahoana zany ny ataoka? Fa manina ry John raha le kolira nomeny dokotera ialy ihany aloha ny toizana. Sao dia mba hanimba ny diagnostika natao io indray mantsy sa hita ho ako. Eny aleo ary fa zay ny atao zany. Fa aleo aloha zay hiakatra any ambondry tiana ka ohatra mahatsiaro reraka zany. Ay, ka natao ary. Ao fa pikonao ry tiana. Ianao mibata avy eo aloha fa zavy ato ariny. Tena misaotra lesy ry Arivelo tena rahalahy lahy fa tsy namana tsony. Na ny fianakaviako ary ngely ty tsy nahavita an'izao vitan'lahy zao Tena marina loatra izany tenin'ny John izany ry Arivelo Efa tonga ty foana ianao manampy anay. Efa manampy ara-bolany mbola mitondra azy mivoaka sy manampy azy amin'ny fivoanany trano koa. Tena misaotra indrindra re. Tsy ho voavalinay raha so zava-bitanao aminay izao. Nareo koa ty ohatran'ny tsy azoko zaniko. Fizy nareo dia izahay Ao raisa avy any ambony izy aritiana fa azy ilozana irediredy eo ka vokatry ny fo lesy zany tena tsy voavalinay zao fa ao Andriamanitra mahita ny hatsara-pony lahy sy hamaly an'lahy amin'izao ataony lahy aminay izao. Amainina letsiko. Raha mba fantatry lahy mantsy raha John ny tena valy ny andrasako sy tadiaviko saingy tsy afa manoatra satria namako lahy tsy tea madika ny lary John nefa tsy aritra loatra ny hatsara-tareniny tianaka, ny endriny sy ny bikany, ny sarima sy ny tsika kely moa tsy lazaina tsony. Tena mahababo tanteraka Fomafy any alary akamako ka tsy ahita an'izao fanampirana manatrika ny laza tsony. Fa ino ty mahavariana be any Arivelo? Fa misy olana ngasa? Aka, mihaino an'izay lazainareo fotsiny aka. Tena efa manomboka makaleo aty fiainako ity ka. Aiza vera nga dia mihidy atao trano ato foana ny mba fiainako isan'andro. Maraina raha vao miala ho mpandriana dia eto ambony seza. Ny atoandro dia ohatr'izay ihany. Ny hariva dia eo am-pandriana indray. Ka inona moa fa tsy mitovy amin'ilay gardien ireny zao saingy gardien tsy mahita ninninona. Gardien jamba. Na ny mpangalatra miditra maki ny trano aza tsy hitako akory. Dia nahoana loatra ireny dia ohatr'izao sisany ny hafarako nefa nge zaka
tsy nanao ratsy taman'olona na hoe nisy tsy nentina toko e. Mba nahay nitondra ny tenako ihany ary tsy nanana nizaniza alahelo. Tena leo azy zany ka. Leo ny fiainako. Na ny manodidina ary lasa ohatry matofoka zany daholo. Eny fa na ny fifankatiavana izy tiana aza lasa tsy dia misy tsirony amiko izany intsony. Raha marina dia tena tsapako miaina mihitsy ny fitiavako azy. Na izy koa aza efa mihamangatsika ny fifandraisany amiko. Aiza nefa taloha. Soa ihany aloha fa mba misy fanantenana kely amin'izay lazain'ny doktorialy. Saingy fanantenana ho aiza nefa. Aza aleo aloha hiarina eto ndraika. Ndre ary nakaiza indray ny teako tito e. Tina! Tina! Fa inona ary zao mampivazavaza be zao e? Fa mivazavaza ahoana e? Miantso anao tsotra fotsiny a? Fa tsy afaka miantso moramora nga ianao. Za nge tsy lavitra fa tao ambany tao fotsiny e. Ary mbola mare tsara koa ny sofiko roa fa tsy marenina akory. Ka tsy maintsy miteny mafy ary Tina rehefa misy zavatra ilaiko a. Ianao ela be. Za ve dia hiandry anao eto foana? Tena tsy azoko mihitsy ianao aty ry Joanina ka. Mba marina e. Ataoko hoe mila vaniny sakizintina amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tsy rarahako izay filazanao azy na filambanina na ankizy-tinana e. Nakaiza fotsiny ny teako teto fa mila mitsangana. Ka zay tena ny tatavanao dia mila mampiaka-peo ohatran'izany ianao e. Ka tsy misy dikany aminao mihitsy fa zava-dehibe amiko loatra indry Tina. Mba fantatrao moa fa ino ny solon'ny masoko. Tsy zazakely ahy e, fantatra izany. Indry ny teanao dia za mila vaniny amiko tsy mifamandreraka. Dia zany ve sisa ny solon'ny tampotampo sy ny teny mamy fanaonao tamiko e? Satria ve efa tsy mahita sy jamba dia tsy misy dikany aminao tsony koa. Ny fitondran-tenanao niova tamiko no nahatonga izany Joanina. Sady leo be koa ahy e. Isan'andro ve zany dia ohatran'izao foana ny iainana ato. Ka noho ianao ihany ka. Tsy misy ilainao tsony. Andeha hidina any ambany amantsy fa tsy. Tsy misy ka. Mahazo mandeha ianao. Mahandroso ianao Monsieur John. Ao fahatantanako ianao. Misaotra betsaka doktorialy. Dia miala tsiny fa tonga manelingelina anao ndraiko. Tsy izy tsiny re zany a. Fanampinanao ingeny ataoko e. Ary io no fa iza ny niaraka taminao taty? Ohatrany tsy mahita Monsieur Arvelo mantsy teo? Nanatitra fotsiny izy ka mbola misy fotoana tsy maintsy ho vonjeny matsoniko. Gaga mantsika. Ka ao mipetra e. Eto ianao mipetraka. Dia ndrasy vetivety fa aka fitaovana aloha za. Eny ary dokotera. Tena mba mahafinaritra mihitsy ny toetran'ity doktorialy ity ka. Sady mahalefaka izy ny sarika. Na ny feoany fotsiny ary dia efa mety ahasitrana e. Le fandraisan'ny tanako e. Feno tampotamby ery. Mba ohatran'iza loatra ary reny endriny. Raha ny fandrenesaka ny feoany aloha dia mety ho ron'ilay maranidranitra sy fotsifotsy mahafatifaty kely rony. Azafady fa nampiandrasikela tato ianao. Tsy maninona akory ka. Sady za nge tsy afaka nihetsika eto dokotera e. Mba manany ihany koa ianao ty. Kitako. Fa zao azafady aloha mba haroso kely eto ny lohanao e. Ka avy aiza zany? Tsy hitako nge. Ohatray, ty za koa adaladala. Azafady re andraso fa ataoko. Zay indray ilay tanana fa mandray ny lohako. Tena malefaka anie zany e. Ohatrany tsy tiako hiala teo intsony izany tanana izany fa satroko foana hijanona eo amin'ny lohako. Mety zao. Dia aza-kipo mihitsy amin'ny masonao Dia tsy afaka mihetsika amin'izao mihitsy aho zany. Tazomeo ohatr'izao foana aloha ny lohanao mandrapijeriko ny masonao e. Tsy maninona? Tsy maninona akory ka. Toa zarako ary hijanona eto foanako. Maninona ozy Monsieur John?
ohatrany mifantoka be tokoa dia tsy henoko nolazainao. Ataovy re ny asanao dokotera, manany ihany ka sady manao ny asako moa zany miresaka tsikako. Fa tsy maintsy jerena kaiky kely ohatr' izao foana moa zany rehefa mitsabo maso dokotera. Eny ndre manjary tsy hita amin'ny faritra tokony ho tretena. Ay, fa ahoana, matahotra nga ianao? Izaho koa dia hoe matahotra fa mba fanontaniana fotsiny reny iny. Dia maninona zany ianao mangovotra be ohatr'izao ka? Tena izay fa tsy kara ny fihetsiko. Fa maninona ary zany? Ohatra midobodoboka be zany koa ny fokony sady tena mangovotra marina. Dia inona nefa ny atony ka? Eo toa variana be Monsieur John. Sa vizana ny lohanao? Eny mety vizana tokoa ngambako. Ao rehefa kely sisa. Tsy ela tsony ty. Eny ary aza kipo amin'ny masonao. Zay. Hitanao fa zay dia vita. Ay. Mavakio amiko ery tiana izay ao anatin'io gazetiny vidianao io izany. Ohatrany tsy nara-baovao tsony amatsy hatrizay najamba zay. Ianao aza dia mandefa saina lavitra ohatran'izany. Fa maninona? Fantatro tsara fa efa manao an'izay ho afa ny dokotera ihany. Sady tsy ho sitran'izany mihitsy koa io masonao io raha tsy manam-pinoana ianao e. Fantatro izany. Tsy ianao indray dia hanazava an'izany amiko. Izaho nge ny mahita sy miresaka amin'ny isak'izay makany. Andre, finina koa ty mahatezitra anao amin'izany. Izany ve dia tezitra e? Ary ianao isak'izay miresaka tsika dia mila vaniny foana ka. Indraindray tena efa makaleo mihitsy. Marina e? Andray kosa dia mbola sandray John mila vaniny amin'izany e. Inona indray e? Eny e, fantatro hoe marary ianao. Fantatro fa mangidy aminao sao dia izany no antony mahatonga ny fitondrantenanao miova ohatran'izao. Indrindra moa fa mifila ambany nefa mila ho isan'andro sy isa-minitra amiko. Ianao mihitsy ny tsy azoko. Za moa maninona anao? Maninona nefa ary tiana raha tsorona fotsiny hoe efa mihamangatsika amin'ny fitiavanao ahy. Taona. Sa mody takonana amin'ilay ranomasy dia amin'izay hoe manana andrariny. Tsy misy an'izany ndre Fitako. Fa maninona kay mamorona zavatra tsy misy ao an-tsaina ohatran'izany ianao e. Tsy mamorona ary tiana. Za marina fa tsy sahanao lazaina fotsiny. Eny e, inona tokoa moa ny atenaina amin'izay lehilahy jamba sy tsy mahita tsony ohatrana zao e. Sady tsy afaka nampy tsy atenaina hiara-hiady amin'ny fiainana fa velom-potsiny ato an-trano ato. Andray kosa John, tena mba marina fa mbola tsy nandalo tato an-tsaiko kory izany na dia 2 minitra aza. Dia tsy mba afaka mampandefitra ny fonao akory ve ianao fa hiady amiko isan'andro lafo izao foana e. Ianao no tokony hanontany ny tenanao amin'izany ry tiana. Eny ary. Ka ho vakiako aminao ary ve ny atao anatin'ity gazety ity sa? Aoka izao. Aleo ionina amin'ny fahajambako eto. Tena saritiavina loatra ianao ty John. Ary andeha hidina any ambany fa mankaleo ahy ianao. Madana mihitsy koa fa mampitombo ny adi-tsaiko fotsiny eto e. Ary tsy misy olona ve ary ato izany e? Nefa ohatran'ny vony varavarakely. Mety ho ao ihany izany izy roa raha zaniko. Tsy nandeha indray izany. Ody ô! Ody e! Ve hiary velo e. Ndry, fa maninona ianao ry tiana? Tomitomany be nge ianao izany e. Fa maninona? Anka maninona akory. Areo mandrosoa dia mipetrapetra re. Misaotra ry tiana. Ary ngatso nandeha any amin'ilay anabavin-dry John indray nareo e. Tsy hoe androany akory nareo le hoe hoany. Tsoanina ihany no lasany ka nalaindry zareo vao maraina tamin'ny tômôbilina teo izy. Ohatra, koa naninona ny tsy niaraka? Fianakavianao koa nge izany e. Tsy nandeha mihitsy ny arery ary velo be dia be ny zavatra tokony eritreretiko dia aleoko makasaina rery ato mihitsy aloha. Fa misy inona ry tiana? Tsy toetranao nge izao e.
Niady ndraiky nareo sy John? Sa niady sa nefa ohatry ny sakafo hoan'ny isan'andro ry ary velo raha mbola miratra koa io masoandro io dia tsy maintsy miady foana tena efa losy tofoka tanteraka ry ary velo tena niova tanteraka ny vadiko tsy ohatran'izao mihitsy ny tokantranonay taloha simba potika sy rava tanteraka aza mitomany aloha misy vahaolana foana ny zavatra vahaolana amin'izany arin-drasa aloha angalako raha mangatsika kely vitivity ianao misaotra ry ary velo tena otra tanteraka mihitsy amin'jery antiana tsy tokony ny aina ranomasy fijaliana ohatr' izao kosa izy tokony tokantrano finy fahasambarana sy fifaliana no azy fa tsy izao tena tsy mety amiko izao ka tokony tsy hisy na dia gotin-dranomasy ray latsaka akory ary amin'io endriny io masary-piaro aloatra ny atsara tarihany tiary ny ranonao ary avita o tratrako eto aho dia tantarao aho hoe inona ny mahazo anao raha mba fantatro mantsy ry ary velo ny fahoriana mahazo ady isan'andro mba mezaka ihany efa tsy misy dikany amin'ny mihitsy izay ataoko rehetra ahoana koa ary izany tena mijaly ary ary velo tena mba marina sao dia tokony handefitra kosa ary ianao John nange efa fantatsika ihany ny mahazo azy tsy misy fandeferana ohatry ny ataoko amin'ny isan'andro ry ary velo tsy misy sitraka ho ahy mihitsy nefa na kely ok izay ka manjary manaratsy ny endrikindringa io ranomasy lava io tsy rarahako to izany na ho tsara na mbola ohatry ny anjely koa azy io endriko hitanao io dia tsy ho hitany jaonina akory sady tsy misy atsapa amin'ny fahoriana hoentiko izany ry ary velo nefa dia diso ianao ry tiana ao fa tia foana ianao marina izany marina izany aroako izay ho afa jerenge ny masonao raha tsy bongo be ny ranomasy ohatran'ireny sady tsy mety amin'ny fahasalamanao nge ho azao ary velo ahoana dia hitsoka ny lavitra be any tsy te hiaina eto tsony tia anadino n'izao fiainako izao dia hiverina amin'ilay fiainana taloha indray tiana mampalahelo ahinao ontsanao mihitsy ny foko sofa mbola teo ianao ry ary velo sofa nisy ianao tsy haiko angamba saina azo azy dia tsy haiko kosa isarangotako raha tsy nisy ianao nankahery aho ohatr'izao tiana ary velo fa maninona no aza miteny tsony aloha misy dikany ny olokiny ay ve efa maraina ny andro tena mbola tsy niaina alina nafinaritra be ohatran'iny hatramin'izay ny ainako mba marina ary velo fa mba fantatrao moa fa fahotana ngereny nataontsika ireny sady zavatra natao tsy tampy everana kory tiana inona ry ty reny ny atao hoe fitiavana avy amin'ny foky ary avy aloha fa mbola tsy te hialy eo akaikindriaka mbola te hiaina an'ilay fofondrimanay taitra anahy mivao maraina sao dia folasadala ianao ry ary velo ary mbay miala aho manambadiny fa sao dia adinonao azy ary tsisa mivadiko fa izay namanao ihany tena tsy tadidiko tsony rendrika ilay atsaranao sy ilay fitiavana rehetra natosaka ao alina taty amiko azafady ianao ry ary velo tena tsy niniko natao reny alindreny fa mety mifankalako ny vadiko fotsiny fakapanatsy voatohatry ny nahazo atsika iny fa tena samy teny izany ndry fa tsy nisy fitiavana mihitsy ny fiarahantsika mambe alina iny tena miala tsiny ndrery ary velo mety ny saiko fotsiny ahy sao maraina izao vao tonga saina menatra ny tenako any sady menatra anao koa tsy te hifanatry tava aminao tsony ary velo io indray tiana efa hoe aza asiana tomano inendrika ao tsara be io manaratsy ianao ka malahelo ary velo vehivavy tsy misy ilana azy mpanitsakitsabadiny sady mpamatika be tsara vela tsi sady mpitsangajanga tsy misy afaka nameloko anao amin'izany ry tiana
Sady misy antony konkeny nanaovako an'ireny fa tsy hoe fitiavana ty hitondranao amin'ny fakapanahy fotsiny. Misy antony? Dia antony inona nefa? Ka eny efa tokony ho lazaiko anao efa ela ihany izy ty fa zaho moa vao afaka ilaza amin'izany amindriako. Zaho koa ngamba vao tonga amin'ny fotoanany. Zao tianao ary tiana. Maninona? Tianao ary efa talohan'ny rahanareo sy John. Iary velo fa inona ty lazainao e? Zany fantatro fa tsy tsapanao sy fantatrao zany fa neny kosa nefa hoe tsy maintsy ho avy ny fotoana lalànao azy dia androany zany. Mba fantatrao moa ry ary velo ny zavatra tenenin'ny vavanao. Mba efa ny saintsainao sy ny dininao vokatra izany teny avoaka ny vavanao izany. Fa maninona tiana? Ary velo mankarary ahy ianao. Fa maninona no ampijaliana ohatran'izany Tsy mampijaly anao ary tiana. Fitiavana angeno no tenenako anao teo e. Inona mifampijaliana amin'izany? Satria ve mety tsy tia atsony ny vadiko. Satria mety ampisaraka anay mihitsy izany ny sedra lalovanay amin'izao dia mora aminao no mitovy fitiavana amiko. Fantatrao mantsy fa tsy anatsafidy ary velo e. Za nge tsy manery anao ry tiana e. No fitiavako anao natory efa taloha zany foaziko aminao izany indray. Ay, dia hanome tsiny anahy ve ianao raha ahoana ry tiana? Ay ve efa maraina ny andro tena mbola tsy niaina alina nafinaritra be ohatran'iny hatramin'izay ny ainako mba marina e. Ary velo fa mba fantatrao moa fa fahotana angereny nataontsika ireny sady zavatra natao tsy tampy everana kosa. Tiana inona ry ty? Reny ny atao hoe fitiavana avy amin'ny fo kia. Ary avy aloha fa mbola tsy te hiala eo akaikindriaka. Mbola te hiaina an'ilay fofondriomanay taitra anahy mivao maraina. Sao dia voalasadala ianao ry velo ary mba miala aho manambady fa sao dia adinonao azy. Ary tsy zavadiko fa izay namanao ihany. Tena tsy tadidiko tsony. Reniko le atsaranao sy le fitiavana rehetra natosaka ao alina taty amiko azafady ianao ry ary velo tena tsy niniko natao reny alindreny fa mety mifankalako ny vadiko fotsiny fakapanatsy voatohatra iny nahazo atsika iny. Fa tena samy teny zany ry fa tsy nisy fitiavana mihitsy ny fiarahantsika mamy be alina iny. Tena miala tsiny ry ary velo mety ny saiko fotsiny e. Sao maraina izao vao tonga saina menatra ny tenako any sady menatra anao koa tsy te hifanatry tava aminao tsony ary velo io indray tiana efa hoe azasiana tomano inendrika ao tsara be io manaratsy ianao ka malahelo ary velo vehivavy tsy misy ilana azy mpanitsakitsabadiny sady mpamatika be tsara vela tsy sady mpitsangajanga. Tsy misy afaka nameloko anao amin'izany ry tiana. Sady misy antony konkeny nanaovako an'ireny fa tsy hoe fitiavana ty hitondranao amin'ny fakapanahy fotsiny. Misy antony? Dia antony inona nefa? Ka eny efa tokony ho lazaiko anao efa ela ihany izy ty fa zaho moa vao afaka ilaza amin'izany amindriako. Zaho koa ngamba vao tonga amin'ny fotoanany. Zao tianao ary tiana. Maninona? Tianao ary efa talohan'ny rahanareo sy John. Iary velo fa inona ty lazainao e? Zany fantatro fa tsy tsapanao sy fantatrao zany fa neny kosa nefa hoe tsy maintsy ho avy ny fotoana lalànao azy dia androany zany. Mba fantatrao moa ry ary velo ny zavatra tenenin'ny vavanao. Mba efa ny saintsainao sy ny dininao vokatra izany teny avoaka ny vavanao izany. Fa maninona tiana? Ary velo mankarary ahy ianao. Fa maninona no ampijaliana ohatran'izany Tsy mampijaly anao ary tiana. Fitiavana angeno no tenenako anao teo e. Inona mifampijaliana amin'izany? Satria ve mety tsy tia atsony ny vadiko. Satria mety ampisaraka anay mihitsy izany ny sedra lalovanay amin'izao dia mora aminao no mitovy fitiavana amiko. Fantatrao mantsy fa tsy anatsafidy ary velo Za nge tsy manery anao ry tiana e.
ny fitiavako anao natory efa taloha zany foaziko aminao zany dray. Ay, Eh, de hanome tsy ny anavy ianao raha. raha ahoana ry tiny? Odio mbola afaka mandray olona jamba viady dokotera zafady. Ai, mandroso rery monsieur John fa za mianiany eo a. Manahoana ianao dokotera ialy? Manao monsieur John? Ary izany no mitondra anao androany? Ny anabaviko no mitondra teo ka. Mijanona ao tokotany eo izy fa efa mahita lalana hony ako. Ay, tsara kosa zaniko. Nampiasainao tsara nefa ny fanafody. Ka na tsy mampiasa an'ireny fanafody reny tsony ary ange de efa sitrany. Tena mahay mirakla mihitsy aloha ianao ty. Tena marina. Mirakla? Mirakla inona fa za de mampime eo e. Ka zaniko. De tsy hinana fanafody ahoana tsony koa ianao? Ka mihaino ny tampotambonao sy ny feonao isaky ny magatinga za de efa miasitrany. Ary tsoroko aminao dokotera ialy fa hatramin'izay tsy aboky tena taty zay de misy mazava kely hitako eo amin'ny sisiny masoko eo. Sao de mahita ny maso de ny saina indray ny arary monsieur John. Za koa e. Tsy ho sitrany hoe nge ianao raha tsy manaraka tsara ny fanafody sy ny traitement ampanaoviko e. Ka zay mihitsy nge manomboka marary ny saiko. Sady efa marary koa ny foko e. Midira aloha ianao fa tsy manao redirediny tsy ampy torimaso fotsiny. Rediredo ozy ianao fa tena marina nge zany dokotera e. Ka mila manantona hopitaly hafa mihitsy indray nge ianao zany raha hitsabo fo e. Tsy te anatona zany e. Ianao de efa mahasitra anazy. Monsieur John, zay asitrana amin'ny masonao aloha ndeha ataotsika. Ao aloha, somary manantokantona kely ianao azafady. Ay, zao. Zay, de aza mihetsiketsika tsony a. Fa de tsy afaka nasitrana ny rarapoko mihitsy ve zany ianao dokotera ialy? Andraso aloha e. Fa inona zany ny tena tianao atongavana? Zao e. Hatramin'izay nandraisanao ny fahasalamako izay dokotera de ohatry ny satroko foana eo aminao isan'andro. Satroko foana ahita ny indrika ao. Raha tianao ny tsorako azy de Oka mihitsy aloha e. Okatra eo monsieur John. Efa fantatra ny tianao lazaina na de tsy tohizana tsony ary. Ka tiako aboraka aminao dokotera ny fiainako iray manontolo sy ny fitiavako a. Izy zany ve de tomanina monsieur John? Afaka tantarainao amiko daholo nge ny olanao e. Afaka ilazanao zay manahira-tsainanao koa za. Eny mety misy fanampiana afaka hoentiko na de hoe tsy voavahako iray manontolo azy. Ahoana tantarainao? Zao ary fonina ianao ianao e. Ray tena ataoko ry lanitra de tena tsy nahatotra fakapanafy izahay e. Sa kosa mety hoe efa nity mangina ny ary velo kosa tany aloha tany. Tera mba misy mahafantatra moa tsy zavatra nataoko izany de Tina! Tina! Say indray. Ho avy e! De tena tsy mba nampisy fiovana tamin'ny John mihitsy ny vakansa kely nataony tany amin'ny anabaviny tany. Tina! Efa tira izahay e! De tena tsy mety afaka aminao mihitsy ve ty fahakizitina isan'andro ty e! Ka ianao ihany nge mampakizitina e. Mba jareo lobaka tsaratsara ao aloha za fa tsy maintsy mandeha mivoaka. Fa hivoaka amin'ity orana avy be ty ve ianao e? Fandeha ho aiza nefa ianao? Ka tsy maintsy mandeha makany amin'ny dokotera koa e. Zany koa ve de mila adiadiana be ry Tina? Fa naroso ngany ny rendez-vous anareo sa nefa ohatrany tsy niteny an'izany ianao tamin'ilay tany farany iny a? Ka inona ny tokony hagaganao amin'izany e? Zay ny fotoana mena de manaraka fotsiny a. De tsy tokony atesitra ne zany ry John ne. Ary olo lobaka fa misy olona mandao zany. Fa hono a?
Iza zany ny olona hitondra anao any ka? Tsy voatery isy olona hitondra foana ary tiana. Sady matoa tsy miteny aminao dia tsy misy tokony hampiasa sainanao zany. Ay kosa, zay zany ko. Fa iza koa ary zany olona tonga amin'izao andro atoandro be ao zany. Ary andraso hoe jerevako vetivety. Andriamanitra, fa toy avy. Fa adala ve io e? Sa tsy fantany hoe efa ato John? Manao ny tiana malala. Ianao ve fa mitapy ry ary velo ah? Fa mitapy ahoana? Sady iny ny tia mikoropotra fakapety. Amin'izay dia tsy valiana koa ranga ny arahaban'ilay olona. Ary velo ah, efa ao an-trano ao kay John ne. Dia raha ao John dia maninona? Sa tsy afaka mahita azy tsiny ah? Ary sao dia adinonao koa fa namany John farak'izay tiany koa nge zahay. Tokoa moa. Za koa tia, sahy marina angamba ilay hoe maily fa manao ratsy e. Manao ratsy ahoana malala koa. Fitiavana zao ny erahana ko ratsy ah ratsy. Ary avy aloha roa kely mihitsy tia mazakeliko tia ka. Ary velo ah. Melalo ka. Raha mba misy mahita eo moa titsika. Dia efa miteny anao aza fa izy ary nahitantsika eo e. Na hijery avy eny ambaravarakely ary nge John ka tsy hahitantsika izany mihitsy. Asa dia manao an'io moa ry ary velo ah. Ary esao ny tananao ka. Sady efa izay mety ny sainga izy ry ary velo e. Dia maninona e. Fa izy zany ry tiana. Za ihany le Sir John. Manao ny lahy zay. Ve ary velo e. Ela le zaniko. Ka ela hony tsy teta mihitsy fa nanao vakansako. Ka mba nahakaina kely tany amin'ny vavy tany lesy. Zany. Sady tsy hoe ela nge fa vetivety ihany. Zany. Tsara zany e. Fa ela zany nandeha tany dia navelan'ny lahy rery teto tia anjely kely laty. Andrekaka ianao finina ary dia ataony ary velo. Dia tsy menatra mihitsy izy misakambokambona sy manafosafo ary manoronoroka ny tarehako. Fantana mantsy fa tsy afaka ny teny an'izay ataony dia ararotiny eto. Tiana. Azafady ngemba avoy amin'ity elo ty etsy amin'ny vavahady etsy ahy. Azafady indrindra. Dia angatadalana aloha lesy e. Laha koa ty tonga nefa za andeha. Zany ve? Fa maika ho aiza ry lahy zany? Misy resaka saika ataoko aminareo mivady mihitsy nge. Tena aleo lesy amin'ny manaraka. Misy fotoana tsy maintsy vonjeko mantsy. Ka sao dia mba resaka important kosa zany ry John. Kefa hoe mbola maika aho tiana koa. Tenenao amin'ny tiana fotsiny lesy dia apitany amiko. Fanatitra any ambavady any ianao sa ahoana e? Afaka mandeha amin'izao koa nge rehefa tsy andeha ianao. Izay indray rakizitina. Ka andao ary. Vetivety irery ary velo ah. Nao ary lesy fa mandra-peona raha John. Zahay mihitsy koa mety amin'ny lahy. Lasa mandeha ihany fa tsy misy adanana izy tiana malalako. Ary maninona moa raha ataoko mihitsy isarahany zareo e. Amin'izay malalaka tsara ny lalako. Nefa ve tiana dia anaiky an'izany. Tsy maintsy ahitako fika eo foana rangahy io. Fa inona ty mampitanaka anao sa misy tsy mety aty amin'ny vatako? Mandinika anao aho za dia lasa ny saiko hoe ho firy reny zaza ho ateratsika e. Aza mirediredy ho ah. Ary midira fa tsy. Andao ary. Mino fa tena zava-dehibe kosa ny fandehanako aty amin'ny dokotera ety androny. Raha tsy izany dia izy tsy laza izay amiko. Surprise. Ka inona moa fa tsy dia maka ny fitiavana izy izany e. Samy efa elany eretany izay ka aleo samy natosaka rangaha. Sady mino fa tsy asakana intsony ny famborahana ny fitiavanay. Ary aleo tsy androany fa tonga dia hiditra. Ty voninkazo ty tonga dia atolotra azy voalohany. Mba manaitra koa ty ianao Monsieur John ka? Mandroso ianao? Ary inona ny dikan'ity voninkazo ty? Tia ny porofony atsaranao doktorialy e. Ohatran'ity voninkazo ty ianao. Na ny atsaranao na
ny fofonao na ny akantonao na rehetrarehetra anao e. Misaotra ary eo mipetrapetra? Misaotra dokotera, hipetraka tokoa moa zany. Misy zavatra tsy maintsy lazaiko anao androany Monsieur John. Izay ny antony nanafarako anao aty na dia hoe mbola sy tokony hiverina anao contrôle azy ianao. Raha mba fantatrao mantsy dokotera fa tsy mahita toro mihitsy za amin'ny alina miandry an'ity ora androany ity. Ino mantsy fa zao ny ora mahaliana mifangatahako. Miaino anavy ianao Monsieur John? Ohatra ny variana be izany ianao, sady io fa mangovotra indray. Mihaino ka, mihaino anao fa ohatra ny mafana be fotsiny dia fa nga mitaintaina be mihitsy sa matahotra ny zavatra ho lazaiko? Tena ohatra ny hoe niverina amin'ny fahatanorako izany dokotera. Ohatra n'le fitaitainana m'le miandry n'le valy teny avy amin'le olo tiako voalohany. Enao ty aza te mampimery ka marina izany ko. Zao ary mafaly ahy Monsieur John no milaza aminao fa ahoana dokotera? Fa ho sitrana amin'ny masonao ary ahita ianao afaka iray volana eo. Fa tsy Otry, fatao tsy nafaly anao kory ilay zavatra noteneniko e. Misy olana nga? Tsisy ka, faly ary ako. Vaovao tsara be izany ve dia tsy hahafaly na dia inona ary? Gaga mantsy. Ka zao Monsieur John, hisy fanafody ampiasaintsika hafa manomboka androany vokatra vaovao hita n'ilay mpitsabo lazaiko anao tamin'iny izy io. Somary angirifiry kely ny masonao ary aza taitra ianao raha hita zavatra fotsifotsy be ao anatin'ny andro vitsivitsy. Fa aorianan'izay dia tsy maintsy hisy aloka ho hitanao tsikelikely dia mety hahiratra amin'izay avy eo. Ka ahoana faly? Zany ve? Andray zany hafaliako. Tena tsy hitako intsony izay hanamarana ny hafaliako dokotera. Tsara izany Monsieur John. Fa zao ataonao isan'andro ity fanafody ity dia miverina ity ianao amin'ny herin'ny androany. Dia eo indray vao hitantsika hoe ampiana ve ny dozy sa ahoana. Tena hiratra indray ve zany dokotera? Ka efa voaporofo angeny asan'io fanafody io Monsieur John. Ny ampy an'ireo efa nataontsika hatramin'izay dia sura fa tena ahomby. Fa avelako aloha ianao fa mifanao fotoana amin'ilay dokotera mpiara-miasa amiko io. Tena misaotra anao dokotera. Raha tsy ianao ngamba dia tsy haiko intsony izay nahazo ako. Tsisy isaorana ho azy zany. Izay fa meko lalina aloha ianao ilazan'izany vaovao tsara be izany amin'ny vadinao sy ny fianakavianao. Eny ary dokotera, angatadalana zany ko. Ndao re mino aho fa ampirindra indray ny tokantranonareo ity vaovao tsara androany ity zany engany zay fa veloma ianao e. Veloma Monsieur John. Ary velo tena mba sao dia tokony hitandrina ary tsika amin'ny fihetsika atao trano ato e. Sao dia mba hatsikaritra zavatra fahafeony John kolosy. Le ty fa nga nahita an'i Jesosy hono izy ka nahiratra tampoka. Mba moramora ho fa tsy marary sofina ne izy eo ambony ao e. Sady ianao amin'izay tsy miraharaha mihitsy fa eo masona avy ianao manorokoroka ohatrandre. Ka maninona e? Tena matahotra ary velo ka. Fa inona ary ny sanasaina amin'izany e? Sady rehefa zany koa mampatahotra anao dia tonga dia sara ao andra nga. Ry ary velo. Ohatray, manelingelina ny fiadanantsika fotsiny ko. Za efa vonina mpiakatra anao ho vady na dia zao azy. Ary velo marina izany e. Mahafantatra olona afaka mikarakara farak'izay rapida be ny divorce anareo tapa-bolana dia vita sady mora. Tina! Ino? Zay indray ny ianao fa miantso izy. Andrasandra aloha izany ka. Ho avy e! Fa inona ary Tina mahavariana anareo sy ary velo ambany ao efa ela ihany ny andro hoe vita ve ny sakafo. Ka manampy amahandro sakafo re izy efa anao nanga ianao. Ka zany ny antsoko anaoko. Mba hitondray zavatra azo tsakotsakoana aloha fa tena efa refina zany ka. Ka andraso aloha izany akako an'izay ianao e. Mbola mety misy atsasakadiny anohany mihitsy mantsy fa mafimafy kely le ianao. Dia misaotra ary.
Ary tena tsy mandainga doktorialy a. Tena ohatry nahita fotsifotsy be zany ano sady nangidity be ny masoko nandritra izay andro roa zay. Dia efa trano aty aoriana dia ohatry manjavozavo kely zany ny fahitako an'ireto ratsan-tanako reto. Na ny endrika tiana aza moa teo efa hitako manjavozavo mihitsy na dia mbola tsy tena mazava tsara ary. Tena hita indray aho zany. Ohatry ny tsy mindray aka. Fa dia nahoana re zao ny hafaliany tiana rehefa filazako an'izany izy e. Aleo rehefa tena mahita tsara sy mahiratra zay vao ataoko surprise aminy ny anambarako ny lokon'ny akanjony eo masony. Tena zay mihitsy. Ohatry ny tsy androko indray zany andro ray zany ka. Ay, veka ohatry zao ny endrika ao dokotera e. Fa ahoana? Tsy mifanojo tamin'ny eritreritra ao nga? Tena mbola tsara lavitra sy lafatra noho le tao an-tsaiko ariko. Zany. Andrekako. Tena tsara loatra ianao doktorialy e. Misaotra re a. Fa zao dokotera. Efa hitako ny endrika ao zao. Efa hitako masonao mijery sy ny tananao nikarakarana nandritra n'izay fotoana ely izay dia te hisaotra anao ahy. Tsy vita amin'ny masoko ihany mantsy ny tsaboanao fa na ny saiko koa aza dia nampahiratinao, indrindra tamin'ny fiainam-pitiavako. Tena tsy haiko intsony izay toko hanambarana fisaorako anao e. Tsy voavaliko rehefa Andriamanitra mahita ny soretra nataonao tamiko ary amaly an'izany avo rivo avo zato eny a. Efa nampiana ihany reny nataoko anao Monsieur John. Sedram-piainana tsy maintsy ny diavinao sy ny vadinao reny. Ninona kilemy eo amin'ny olontianao dia tiavo izy. Sady tsy efa izay ve moa ny rahana ny voateny ambony alitara e. Marina izany e. Fa na izany aza mety izy ianao handray ny fonako fa noho ny fahajambako tao anatin'ny fitiavana dia nahatory fitiavana taminao sady aza tohizana tsony re zany a. Efa fantatro fa saikatra amin'ny famoizam-po ianao tamin'ny vonana azo anao. Dia izay no nahatonga nanao an'ireny fa tsy manometsiny anao zany anefa e. Fa mihitsy ny fisainanao ty dokotera ka. Tsy nomemenanao fotsiny marina angamba ny diplomanao. Fa andokafana re zao. Hitako. Ka ahoana? Vonina nambara fifaliana amin'ny vadinao amin'izay zany ianao io. Zao dia zao ihany dia hamonjy fodiana ka. Ary hamonjy eo anilan'ilay vadiko tiako indrindra. Sary zany e. Fa zao mbola nitondra ny tehako sy ny solomasoko ihany aloha. Fa maninona? Ka tiako mbola atao surprise aminy re a. Mahafinaritra kosa zany. Ary mandehana amin'izay ary sotratra ariva eo ianao ka tsy ahita lalana eo indray e. Oay, ay mo. Efa mahiratra dokotera. Veloma ianao? Veloma Monsieur John. Ary velo aleo ianao mandeha amin'izay angamba fa sao dia ho tonga indray John ka. Aleo aloha mbola hakafafiny eto tratrandry eto ka etinge mahazo hafanana tsara e. Tena efa amin'ny efatra nge zao e. Tiana koa. Ny olona mba makatsiriny amin'izany orana avy be zany eto anilany dia Iary velo fa mbola tsy ampy amin'ny foana kosa very fotoana ela be efa nirana androandriny. Tsy ampy e. Marina fa hoe fakatitsika ary tsy tezaraka fa aleo mba mitandrina ihany ka. Tsy tiako atsikaritra ninina mihitsy John. Sady sao dia hiazavatra izy mahita anao lava miaraka amin'ny kurera ato an-trano ato. Ka zangery tiana efa teo eto anilanao eto foana amin'izay e. Efa tsy te hisaraka amin'iretsony fa ianao koa efa hoe oka aloha misy fotoana izany fa saingy hoe mbola tsy zao aloha. Ka ela loatra kia. Efa teo vadindre mihitsy fa tsy le mangalatra foana ohatran'izao. Iary velo koa.
Nefa teo tompony ahy. Lery amin'izay tokony tsy hiriritra antsika fa tsy zatsony. Izay ary mbola tsy nisaraka akoriko. Fa manina nefa raha mba mandry tantana aloha e. Ho vadinao foana nge za rehefa vita soma tsara ny divorce-anay e. Ka tena manome toky azy Andry. Ino Tsy zakako mantsy hoe rehefa tena manantena dia atosiko indrindray fitiavako avioko. Efa anao ireny fitiavako rehetra. Zany. Efa tsy misy anjara toerana ho an'iny John intsony. Manome toky anao aho fa mila mandry fotsiny sisitsika. Misaotra Kirtina. Efa ataonany maro ny andrasako an'izany Fa zao re ary velo ahoana kiry fitiavako. Ary mipetra tsara moa e. So dia miditra tampoko amin'izao nge John. Dia aleo izy ahitako. Tonga dia tsorina aminy zaniko. Mba matotra moa e. Tena resaka sérieux be ne zany olazaiko anao zany ry ary velo e. Ka ianao mampimeko. Lazao ary? Tokony efa nilazaiko anao ihany izy ity fa nitazomiko foana e. Fa ahoana? Tsy vitako tsony nefa aleoko tenenanao amin'izay. So dia hoe efa napiditra divorce ndry? Milay kosa zany Io indray ianao. Efa hoe mba matotra ho aloha fa ianao koa. Ka inona ary? Ary velo Bevoka anao. Inona? Zano ako. Misy zazakelytsika sy ianao ato akiboko ato. Aza dia miteniteny foana ary tiana. Zanako ahoana koa e. Ka zaza vokatra amin'ny fifankatiavantsika roko. Nanao testament dia io. Pozitif ny valiny. Ty mbola tsy nariko ty fa nitehiriziko tsara mihitsy. Kalory tiana. Aza tonga dia mikoroapaka be ohatr'izany aloha e. So dia adinonao ary fa olona manambady ge ianao io e. Eny ary tsy mila patsiahivina atsony koa zany. Manambady fa efa tapitra ny aminay. Zany. Fantatro koa fa tsy tia atsony John. Ary sarahako ato mba hanomezako toerana an'ilay tena tia. Ka fomba ahoana ary tiana no anapory fonao fa tsy any John io Mahafantatra ny zavatra nataoko re za. Tsy misy mampiayahana amin'izany mihitsy na kely aza. Ohatrany tsy mino an'izany ary tiana. Andray kosa. Tena tsy manaiky renjanakao zany ako. Maninona tsara Zany Ory ary velo dia vao tsy nisy 10 minitra akory fe zay ianao nolokaloka fa hampiakatra ho vadinao rehefa misaraka izay dia sao sahady. Za milaza sahady ianao fa tsy zanakao nato akiboko. Ka miaprofo ary ahy. So dia mba tsy rariny kosa e. Miaprofo Tena tsy tia anakory ka ianao. Filandra tsy mahita fotsiny lanao anatra amin'izay. Diso zany e. Ka tsy matoky amin'ny zavatra teneniko akory nge ianao zany ry ary velo e. Sortina. Inona? Raha ny tena marina dia za ary ngamba ny tena tianao noho John. Saingy tsy voatery eo renjanakao. Hay kosa. Fa tena tsy mino ary tena tsy hino an'izay lazaiko izany ianao. Ka pory fo io Omeprofita masoko fa tena anay io. Eny mbola tsy afaka ny anao an'izany aho zao. Tsy azoko terena koa nefa ianao fa izay fandraisanao azy ihany tsy maninona. Sahako nefa menina aminao fa tsy maintsy ho voaporofoko aminao zany. Na ho ela na ho aingana. Ka tadiavy moramora eo ariko. Ary aleo andefa makaleo be le rediredinao e. Iary velo Atso ihany rehefa misy profitanao. Lasa. Iary velo Ary tsy fiarany ary velo ve ry tazako ry izany? Tadidiko tamin'ilay lokony. Tena le izy io e. Zany hoe ato an-trano ato zany le ry. Dia maninona ny aty ivelany aty ny ajanon'ilay ry ny fiarany fa tsy any an-tokotany? Ao nefa malalaka tsara. Mba tsy azoko koa zany ka. Iny le ry fa nivoaka. Tena tsy ho tratrako izao fa melona fiara dia andeha. Taksi ty koa moa midaromaroma be ohatr'ireny iny reniko. Tena iny fa hiainga. Sofera,
eo amin'ny fiaramainty lasy inga za janona azafady itselo kely itsy ve zany Ramsey? io eo de efa mety eny ary misaotra anao tiany fre anao misaotra betsaka Ramsey tena lasy raha iary velo fa tsy tratrako nefa zao mba nafinahitra ery raha izy ty na niarany lazako an'ity surprise androany ity eny aleo manaraka an'indray zany lazaina an'le ry fa aleo ny surprise amin'ity na aloha no manina tsara ary ndraso anaovana ihany ty solomaso mainty be ty aloha zao dia atsotra koa mitehana fotsy tena mbola ohatry ireny hoe jamby ireny mihitsy amin'izao ary ndeha hiditra amin'izay afa efa sasamiandry azy ilay vadiko velo dia hosanatra ve ka vitanao tokoa ny anilika dia tena hosanao ve ny anao an'izany amin'ity kiboko ty na dia ireny zavatra vitantsika ireny ihany koa sasa ve dia hoainao fafana amin'izao fotsiny sady tsapako tena tiana ihany inge izy na zany na tsy zany tsy afaka handaha ohatran'izany fotsiny izy mananjina ny raha n'ity zanaka ity ho hitanao tsara ry Arivelo fa tsy maintsy ho abaribariko aminao ny marina ary tsy maintsy ho voapirofoko aminao ny mahazanaka ao an'ity zazy ity Tino Tina oe tena John zany losa marina asa hitako ka efa mifanena tao izy Arivelo dia inona zao no havaliko azy raha manontany ahy izy ary toa variana be ianao zany sa tsy renao ngany namoaka ny varavarana teo azafady ry John fa mbola tarihany efitra tariha fa hono toa vetivety kely ianao dia tafiditra tato an-trano rehefa mivoaka nefa ianao ohatra miandry afoana ihany vao tonga any amin'ny vavahady ay ve ka efa manomboka laniko tsy enjery mivoaka sy miditra eo sady za koa nge manana an'ity tehako ity zay ny tenenako anao hoe ty ny vadiko faharoa ary tsy tokony hisaraka amiko mihitsy fa manina koa ary John zany ohatra ny taitaitra be sy tsy mahatombony izany izy vao niditra teo ohatra ny hoe misy zavatra fantan'izany fa tsy tia ny lazaina na fotsiny tena za hitako ka novako no momba nay tany amin'ny tany Arivelo mino amantsy fa nifanena tao ivelany tao mihitsy ireo Andriamanitra dia inona zany no lazaiko raha manontany ahy eto ty marina mafy tsy hisy zavatra hitranga eto raha tsy mifanitsy amin'izay zavatra nolazain'ny Arivelo azy no lazaiko azy eto loza fa saika tsikaritra tiana ilay surprise za koa nandeha mafy loatra teoko soa ihany ary fa nahay namorona aingana ary ohatra ny endratrendratra be zany nge fijeriko azy sa mety hoe fafatany ve dia zany efa mbola tsy niteny azy akory hatramin'izay hoe mety mbola hitako eny fa na ny fanafodiny nampiasaiko ary tsy nambarako azy mihitsy ka inona moa fa tsy aleo ve tonga dia vakina aminy izy ary ty ohatra ny tsy maharaka an'izaniko Tina ahoana raha mbola tsy vita ny sakafo dia saika mba misy resaka kely tiako atao aminao eny tsy kely moa zany fa tena zava-dehibe mihitsy zay aroa dia nefa nahiko mihitsy fa niteny zavatra tamin'izany Arivelo teo ka inona moa zany fa tsy misy fiakailana intsony tapitalaka le aty tena leo ranga tonga dia mibaboka ny aloko ibaboana mody raro nony tena leo manao azay ka efa ho fantany ihany zao ry John zany tena mila miresaka aminao voalohany fa misy inona ry Tina ka tsy maintsy ho fantatra ihany ty zavatra ho teneniko anao ty na ho elana ho aingany ary rehefa hipoitra dia
tsy ho takona feno intsony. John, bevoka marina very tiana malalako. Ndraizany hafaliako marina. Men'Andriamanitra taranaka ihany zany tsika. Very tiana aviviniko izany vadiko izany. Tena faly. Andray. Fa John, fa toa faly be ianao. Tiana vaovao tsara be ohatr'izany ve dia tsy hahafaly? Iza n'olona tenena ny vadiny hoe anataranaka izy tsy hitsinjaka ohatr' izao ataoko izao. Oroako mihitsy aloha ny vady malalako misaotra ary tiana. Misaotra nanaiko vadiko sy nitiary nanome taranaka. Tiana malalako. Fa ahoana ary izany? Tena tsy misy azoko mihitsy. Fa tsy mahafantatra ninona akory ve izany John? Mety sy niresaka zavatra fa taminy izany ary velo raha azoko tsara. Ka inona moa izany fa dia arahako ambokony amin'izao fotsiny eto aloha. Zara risy tsy mahafantatra ninonako. Amin'izay tia izaho fihipin'ny sorokoroana ery. Misaotra kivy vadiko. Faly loatra. Tena tsy hitako intsony izay hanambarana ny hafaliako. Tsy misy isaorana anareo izany. Raha tsy ianao koa nge tsy nisy zanzazy izany. Tena mandahitra ny surprisenao. Tena saika nijanona mihitsy ny foko. Aiza koa marina fa izao mba hoentsika kalazana izany vaovao mahafinaritra be lazainao ana izany dia andao any amin'ny restaurant tsika nisakafo. Izany ve John? Sady ho mariky ny fisaorako anao re. Tena faly be izy. Izany raha hitany intsony izay ho tenenina. Tsapako tena nanaitra azy sy nanoana azy ilay hoe mitoejaza. Ary tena mbola tia any izany tia vadiko ity raha izao fietsiny izao Eny na za koa aza toa ohatra ny lasa tsy mahafoy azy izany indray Reko mbola miredareda tao poko aty ihany ny fitiavako azy na dia hoe efa saika ny finoako tanteraka aza. Tena mbola tia ihany John ka. Tena mba tsy nampoziko kosiny Tena henoko nisy zavatra mipoaka be izany tato anatin'ny foko tato fo na reny zavatra ny teneniny tiana. Ve ka mananjanaka tiany ary izay izany nahatonga nay niady sy ny famaly foana teo aloha teo reniko. Raha tsy hinady izany kiala. Hitako moa kizitina be ohatra ny reny foana iziko. Aleo raha nga tsy lazaina azy indray aloha ilay surpriseko. Aleo hiandro fotoana hafa aloha sady sao dia tsy hahasalama azy eo izany. Izy ary teo efa ohatra ny reny saiko torany reny mihitsiko. Tiana hoe ahoana ary John? Idio ny trano dia andao amin'izay andeha. Fa nga sao dia izao izany? Ohatra izao izany fa eritreretinao roviana indray. Angina ianao? Ay ve vetivety fotsiny ary John. Tena mifona lesy rajonina. Tena tsy nanao fananina ny hamitaka sy hamadika ny lahy mihitsy. Tsy nahatohatra ny fakapanahy. Efa ela koa ny tiavako ny tiana mangina tato poko izay. Izany hoe ela moa lasa aloko. Fa na izany aza tiako rangatiana. Ary ny fitiavako ny tao aloha fa tsy ny enlery. Ohatra ny tena tsy afaka atao poko daholo nefa ireny fiarahana rehetra sy ny zava-bitana sy tiany ireny Tsy nety ihany ny vavana vokako taminy ka ohatra ny hoe tiateny izany Zanako dia tena zanako ve? Manataranaka zany dia ahoana nefa raha tsy anahy akory. Aleo nga atsoko izy raha piso dia hiaraka anao test izay
sady mahafantatra olona afaka hanampy tsara amin'izany inona fotsiny nakako namana n'iny dokotera iny tena zay no mety. Ka tsy afaka mamedady raikitra ho anao ary madame Tina. Tena mbola miankina amin'ny fitiliana be dia be mantsy ny atao amin'izany. Eny tsy maninona fa misaotra anao dokotera ianao ary tia manaiky ny fisahiranako fotsiny. Tsisy tokony isaorana re zany asa fanaoko ane io fa hono tokoa tsisy olona ve eo aminareo mivady? Azafady aloha fa tsy hoe mitsabaka amin'ny tokantranonareo akory. Mety hisy ilana azy amin'ny dosie anareo ihany mantsy izany. Ka tsy misy fa ny tena antony nanaovanay anio nge mba hoe hanana ny fahatokisana tsara hony. Hainao ihany lehilahy re dokotera. Mba mahagaga koa zany mampametra-panontaniana mihitsy moa zany hoe inona ny tokony tsy atokisan'ny Monsieur John ny vadiny. Nefa lazainy ity madame ity familamina tsara ny tokantranony zareo. Sady hiaro velo ny antso ahomaly dia nandefa azy taty. Tena tsy azoko ka. Eny sisy tokony hidirako koa moa zaniko. Rehefa vita izay ilainy zareo dia zay. Dokterialy ary tao fariana be zany ianao. Dokterialy mieritreritra ny andaminako ny fotoanako anaovako an'ilay izy fotsiny ka fa tsy maninona re. Aleo fa alamiko fa aza matahotra ianao. Miantso anao raha vao vata ny vitako izay. Eny ary dokotera dia tena misaotra betsaka anao re. Manampy be anay foana ianao. Eno fifanampiana foana nge ny fiainana. Ka zany mihitsy. Fa angadadalana amin'izay angamba aloha dokterialy ilaozako aloha ianao dia mandra-piresaka indray. Ndao ary fa mandra-pione. Veloma dokotera. Veloma madame Tina. Fa tsy azo kortina fa maninona dia manapoka be ohatr' izany dia tsy tokony efa fantatra ohatra ny afako maly ve zany programany John zany. Zaho ankiropaka be naka ty. Ka tsy haiko ngery ary velo izay mahazo azy tampoka teo ohatrany tsy nahatombony izany mihitsy izy dia lasa nivoaka any. Ary so dia mba lasa any amin'ny dokotera ary. Raha ny tokony ho izy dia mbola rifa ny randevoany ihany ka. Fa tsy niteny taminao mihitsy zany izy hoe hoaiza? Tsy niteny ho izy fa matahotra ihany ary velo ka. Fa hoane? Marina. Fa matahotra indray ianao ary. Fa tsy matoky andray ve? Tsy sahana mihitsy rery ary velo fa izy le hoe nandeha tampoka dia mieritreritra hoe so dia dokterialy ary ny antso azy. Fa efa nifeperanao tsara ve nefa dokotera tsy laza ninina aminy. Ohatr'izay. Ka zao mihitsy ngery Tina ny tonga ny vatana tany. Dia tsy nanadiady anao ve nefa izy tamin'iny? Eny nanadiady any aloha izy fa nivaliako fotsiny hoe tsy dia mifampatoko intsony ary zareo dia izay ngamba ny antony mety anaovany an'ity test ity. Fantany tsara moa hoe namany John akaiky dia tsy nisy olanako. Sady reny ngery Tina tsy ambara telo fantatro re zany. Fa nga nanontany anao koa izy? Ie dia ohatran'izany teneninao izany mihitsy koa no navaliko azy. Kinina indray izay dia milamina ary ianao aza be taitaindava ohatran'io fa tsy mety tsy mety amin'io zanaka hoy nge zany lasa zaza tsy milamina eo fa dia efa miteny azy. Fa zao tokoa ry ary velo ianao tia tokoa aloha zany dia tena tsy hanaiky mihitsy hoe zanaka io raha tsy vita iny test iny. Aza hiverenana tsony zany resaka zany ry Tina. Ny fantatra fotsiny dia miankina amin'ny valin'ny test ny tohizan'ny fiarahantsika. Fa manome toko zany ianao fa ho tanterahany izay rehetra nokasaintsika raha fantatra soamantsara fa zanaka anao atao kipoko. Tiako ani ianao ry Tina, tiako ianao ary tsy azo hivazivaziana zany fa raha resaka taranaka kosa ny andainganao amiko dia
tsy misangy amin'izany indrindra moa hoe namitaka ianao Miary velo tsy mamitaka anao izany ay Vonitsaika tato akipoko zazy io dia efa nametraka no avindray manontolo taminao tsy neritreritra no vadiny jauna tsony. Indrindra moa miampy ny tokony nomenao io indray tiana sy ny ranomasina. Efa fantatrao fa tsy tanto koa no mahita anao mitomany. Sady mipiravelona ary hoe manimba ny zanakao zao. Tsy tsapanao mihitsy ngery ary velo ny fitiavako anao Mitsapako izany ry Tina. Ka maninona ary ianao tsy mety manaiky? Dia nivadika tanteraka izany ny rasa ankehitriny Mbola tadidiko tsara mantsy ny fandadiladiako tamin'ny Tina ny angavingavy sy ny talao tamin'ny arahanay tamin'izany. Nitory fitiavana saingy tsy ny rarahiny fa tany amin'ny rajonina kamako izy ny antoraka. Zaho ty izy indray no misisikako. Ary tena miteny amin'ny fony mihitsy nge izy izany matoa mavita amin'ny tala ohatr' izao Kotsa ny ranomasina mihitsy ny tavandray manontolo. Eny mino arangava tsy mandaingy amiko izy matoa miangavy be ohatran'izao Tsy fomba ny Tina mihitsy zao. Oay le ty tena tara be lozako mitady nreto akanjo kely reto eran-tsena koa dia variana loatrako. Marina mafy raha tsy efa ho taratiny indray mino fa ho tezitra amiko indray zao doktorialy. Sady alaka misy androany be olona be ao aminy fa misy an'ireo marary afa-tsabony avy lavitra izay. Ka tsy maintsy miomana moa zako. Tony lamba sy akanjo kely tony indray mantsy ny fampitedavana rehefa tonga ny fotoana aterahany Tina. Sady mba hataoko surprise ho azy koa reto Oay, ary tena diso fa mba vitsy olona kosa atao amin'ny dokotera izany Sa mety efa lasa daholo ve? Andraso tsy milahatra ho ato aminy kay izany reto fa ho atsy ampitsabo hafatsiko. Tsisy olona izany ato raha izany. Aleo raha angaha tonga dia andondona dia hiditra. Mahazo mandroso ve dokotera? Monsieur John, mandroso ianao? Misaotra doktorialy Ka manahoana hono sady fahasalamana? Zao salama tsara tsy maninona izao. Sa tsy hitanao hoe efa metimety tsara amin'izao? Tena ao tsara ka sady miramiriny ary ny endrikao. Zany mihitsy. Fa na izany aza dia mba esory aloha iny solomaso iny mba ahitako tsara ny masonao tokoa moa. Mbola mihevitra ny tena kojamba foana koa dia tsy tadidiko intsony izy tiako. Mba gaga mihitsy ary avy aloha ianao eto ao mipetra dia ataovy eto ny lohanao. Na dia efa sitrana ara dia tsy maintsy araha maso foana mba ahitana hoe manahoana ny fahasalaman'ny masonao. Eny ary zao zao ahoana mbola arahanao tsara ny fanafody hatreto? Aza matahotra ianao dokotera. Tena voarako tsakany sy andavany tsara mihitsy. Na maraina na atoandro na ny hariva. Mety ka ao tsara tsisy ahina tsony. Tsara kosa izany ko. Ary fa naninona aloha ny tara androany efa saika tsy tratranao teto fa mba vita loloha ny asako androany. Sady mandreraka be koa nge ty orana isan'andro ty Ka mbola nitady zavatra kely tany an-tsena tany indray zahay sondriana be loatra tany dia saika tsy tsaroko akory ary ny ora tokony nakanasaka taty aminao ko. Zany Zary nge tsy nodon'ny sakafo fa nanao kibo an-tsena tany fotsiny. Ve reto amin'ny sase reto izany ny zavatra nividinao? Ndry ary tao akanjon-jazakely ry tony anso mahafatifaty kely ery izy izany. Tsy nahavimbina kitapo koa dia lasa nataoko tamin'ny sase le iziko. Fa tadidinao moa dokotera le lazaiko anao indray andro iny hoe manao mirakla ho ahy ianao. Tadidiko ka fa ahoana Monsieur John? Ka mbola tsy voalazako tamin'ny vadiko koa ny surprise taty amiko tamin'iny dia efa niaza indray ny tonga aloha hoe
be voka ho nisiko. Zany a tsara kosa zaniko vaovao tsara roa indray mitotona be izao fa soavana ange zany ry monsieur John ka tsisy hidirako e ary zaho a tsy mpanao miracle zany. Eny marina aloha zany dokotera. Ndry hitako tena sambatra ery izy na ny endriny ary miramiriny ery fa tsy ohatran'ilay izy tonga teto taloha reny. Fa ny tsy azoko fotsiny dia hoe inona zany ny antony mbola hampanaovany testa ny vadiny nefa izy ary tia ohatrany tsy miraika amin'izany kory. Monsieur Arvelo no nasainy niresaka tamiko dia tsy mba hanontany ana ve izy farafaharatsiny eny mety menatra angamba izy dia tsy teheteny ny vatana amiko moa tsy ambarahatelo raha teo zany menatra ihany raha isikotra an'izany aminy nefa izy ary tsy manontany akory. Fa angatadalana angamba aloha dokotera raha tsy misy ilainao anatsony miandro eo zay izy mianakako. Ay tsisy ka mifanafodinao zao no tokony hoe arahanao tsara foana. Aza misy adinoana mihitsy nareo pilina hoanina nareo kolitra atao isan'andro dia mitapabolina indray ianao miverina aty manao contrôle. Voaray dokotera dia misaotra indrindra tsisy isorina re aveloa monsieur John. Mandram-peona dokotera. Fambalaza zary tiana tsy efa ho atsasakadiny zay natongavako tato trano izy nefa tia mbola tsy hita sady tsy fantatra hoe nankaiza. Eny aleo koa aloha izy ho taraiky any amin'izay mba misy anomanako tsara ny surprise atolotro azy ataoko tsara petraka daholo ny zavatra rehetra na ny fitafiko zany na ny paoziko na ny endriko dia alamiko tsara koa na ny fomba firesako sy ny fomba fihetsiko azy. Eto zany no mipetraka amin'izay manandrifo tsara ny varavaran-dry miditra izy tonga dia tsy naiko amin'ny tsika be ny fahasambarana sy aty rozy mena ty. Atsipiko ery amin'izay ny tena sy ny solomaso avy eo dia mitsangana dia manoroka mamy be molona sady miteny hoe tiako ianao ry vady malalako. Tena mety izay. Ao aorianan'izay dia tany saiko aminy ny lokona akanjony sy izay fitafiana rehetra eny akodiny. Ary aleo miandry an'izay gadonany eto amin'izay somary asiana n'ity vera misy whisky ity eto aloha mandra-patongany. Saro-pisaina ny lara jauna ohatran'izay mamova vady izay ngamba. Andraso hoe ndry fatao miaraka amin'ny Arvelo ary mifampitatana sy mifampisakambana angery zareo zany tsy azoko dia maninona ty amin'izao ory izao koa i Arvelo sa anaty trano tiana ve jerenge raha tsy misanga mihitsy ry zareo Andriamanitra ary to mifanorika eo ampivoatokotany ao ry zareo fa iny ty hitako i Arvelo tsy napoziko dia tena vita ny lava ary tiana rery miditra iny fa aina natitra azy fotsiny zany Arvelo. Dia efa ato an-trano ianao efa ela. Efa elaela ihany ka. Za koa lesy malala mbola tsy maintsy nandeha nividy zavatra kely tany ivelany tany dia ahoana vita ny contrôle anao. Lehibe tsara vela tsy vaniny ty mpamitaka sady mpanitsakitsaka tokantrano tsy napoziko ry tiana hoe sa mahatika ahy ianao dia nefa milaza sy miangolangola ery fa tena tia sady vadiko amin'izay indray Arvelo
Leo aloha anova fihetsika zahako tonina alovako tsy esoriko ny solomasoko dia mivaiko daholo ny zavatra rehetra nieritreretiko teo. Ataoko ohatr'ireny fihetsika mahazatra mahajamba reny ihany aloha. Amin'izay mba misy anarahako ny fihetsika ry zareo rehetra mantsy. Fa toa variana be indray ianao tsy mivalianao akory ne zaho inona moa ilay niteneninao teo? Oka izao rehefa tsy renao ohatran'ireny miresaka mivatandrindrin'ireny fotsiny ny olona. Ka tsy endriko ange ilay fanontanianao teo Fa tsy misy olona ankoatrantsika sy ianao nge atory John efa fantatro nge fa tsy misy rarahinao an'izay lazaiko koa ohatran'izaho foana nireraka manambitamby sy misilelaka aminao eto dia karakara sakafo fa tsy makaleo. Tena ako natanteraka ohatrany tsy mary izay ambonin'ny tany intsony izany vatako izany. Fa inona izaho mahazo azany? Misy atezerana mifangaro alahelo te hifanosika hivoaka izany any anatiko any, sady te hivazavaza be ny te angina tsy hitentsony koa nefa te handratra sy te hamono ny tontondroko nefa te hamafan'izany ranomaso efa manangasanga hilatsaka eo amin'ny tarehako izany fa maninona ary ahy aleo miala eto ka aleo miakatra any ambony fa ohatra mila tsy ho zakako izany lohako izany sady mitady ho fanina izany. Fa ahoana ary izany? Misy zavatra tsy mazava ity Ifanaveriko intelo mihitsy ny testa fa dia reto mihitsy ny valiny ary maro-potitra daholo ny analiza rehetra nataoko. Manam-porofo reto fa handray n'ity zazy ity mihitsy ny tompon'ireto volo sy raha reto dia nefa tsy mifanaraka tamin'ny hitako rehetra tao anatin'ny dosie Monsieur John. Manambara izany fa tsy Monsieur John velively ity lehilahy ity ary tsy Monsieur John izany ny rain-janakitiana. Dia sanatria ve ka nanitsakitsaka azy izany ny vadiny? Hitako moa tsy nataoko Monsieur John dia nampanao testako. Tena mitombina izany ny eritreritro hoe menatra izy nilazan'izany tamiko dia naleo Monsieur Hervelo no niresaka taminahy. Mampalahelo andray izy. Aleo rangaha tonga dia miantso amin'ny Madame Tina. Hitako eo izay atao rehefa avy eo. Dia inona lesy ny vaovao ry Hervelo ely izay tsy niona an'izay Tena tsisy lesy zao reratreraka zaoko vao tonga avy nanao mission kely tany Tomasina tany mantsy dia vao tamin'ny maraina vao tonga. Matanjaka kosa elako. Nga hita izay hoe matanjaka fa izay le asa lesy Izany laingany ty. Raha mba fantatra elahy mantsy fa vao maly elahy nitako nanatitra ny vadiko sy nanorokoroka azy teo mba vady teo tsy vanina. Raha izany fahatezerako izany nampiariko dia efa maty ny kendaiko tamin'ireto tanako roa reto elahy. Mpamadika ny sady mpamosavy fa mbola tsy nivaly foana angalo ty le affectation nangatan'la hoe hiasa ty an-tanahy. Hatramin'izao le ty tena mbola tsy mivaly. Za koa ngamba tsy tindry zalahy hiala tany lesy dia lasa tsy maintsy mivezivezy eo foana aloko. Nefa raha mba tiako lesy dia mba neto akaiky ny lisany eto ohatr'izao foana le ty Andriamanitro, tena tsy mifatotrovana mihitsy le tsy valahary ty. Dia sahan'ny lery mihitsy mamihana ny vadiko eto masoko eto. Amin'izay tiana dia manaiky tsara izay ataoniko. Rehefa fanondry zareo nge izany izao Ka rehefa mivaly mifangatanao ry Hervelo dia afaka mifanakaiky tsara amin'izay foana tsika telo Trotrona mbavaka foana sa ahoana ry John?
ka tsy zany ve moa nyfaniriny hita ho alesika fa avelako aloha nareo mirahalahy fa hikarakara kely hijanona sakafo aty nga ianao ry ary velo sa ohatra mba fantaninina koa re zany antiny zany de na de izay fotoana elabe tsy ny eonan'izay ary ve de tsy mba hijanony lery tena miala tsiny le Serjona fa misy fotoana maika tsy maintsy mbola hovonjeko rehefa avy eo tena tsy afaka hijanona eo ndray le ty tena mariny mba aleo lesy mba hiaraka ifandombera-kely atao trano ato fa ajanony ihany zany zany ve ny atakalony lahandralahy efa jambo ty hita ho ary John sady ny programa vao manina be ohatran'izany de tsy tanteraka foana maninona raha mba mijanona androany emitrany aloha izany fotoana izany ndray ry tiana izany fiangotongotonao sy fangatahanao maso any amin'ny arivelo amin'izay dia safosafony ery ny tanan'lery dia mihevitra tokoa moa izany nareo fa tsy misy fantatro izao zavatra ataonareo izao tena mila tsy ho voatanako izany atezerako sy alahelo izany ka nefa aleo aloha mitony ihany manjary tsy misy azoko mantsy izay pirofo rehetra ilaiko raha misendoatra eto tena marina lesy izany teneniny tiany izany ry arivelo eo indray nareo roa zany raha mba lahitra izika mihitsy ka tsy misy fotoana ionana ohatran'izao indray kosa ne raha tsy ela be eny re tsy maninona ry fa hijanona fa nareo kosa nefa miantoka ny divay hosotrotsika ka tsy maninona lesy zany mba zay ahay hijanona ihany ho ny arivelo zany hafaliany tiany dia le arivelon-dozy tia koa manorokoroka sy manafosafo azy ery tsy vanina tena ampijaly ity fitiavany ity isan'andro ka etsy andaniny tiako ny vadiko ary tsy te hisaraka aminy etsy ankilany koa nefa tsy te hifandrafy amin'le namako sy sakaizako fahazaza tena tsy nisainiko kely akory hoe ho tonga tamin'izao hoe lary arivelo dia nefa nge dia mifampizarany mata sy masaka izao inona ny tsy nirahana efa nifandray ohatra ny mpirahalahy fa tsy namana ntsony tena mafy izao ka samy marina ny hoe mety havita hanindrona-atsy anao avy any ivoanao ny namanao amin'ny fotoana tsy ampozinao akory eny efa voahozina ao amin'izany koa ngamba lery fa za raha tena tiana vadiko dia tokony hiady hatramin'ny farany fa tsy hanaiky ny angalarana azy ohatr'izao fotsiny dia inona izany nefa no ataoko ka ary zareo nge ohatr'ireny olona efa niaraka efa ela be ireny karary ny andohako izany ka aleo alohany izy koa lera masoko ary maninona mora tsy manao an'ity solomaso ty mitondratondra n'ity tehan'ity tsony maninona raha tonga dia vakina amin'izay ny resaka tena izay mihitsy rangaha raha tiana izay miveran'izay dia tonga dia hotsoriko aminy sy hovakiko amin'ny eto daholo ny marina rehetra androany ary dokterialy manao any ianao za ihany ka manao any ianao monsieur John salama salama tsara ka mandroso aloha ianao misaotra betsaka monsieur John dia mipetrapetra dokotera inona no rosoko anao oka izao rehefa aza misahirana ka zao kosa nge ianao vao tonga aty aminay dokotera dia hojerijereko fotsiny eto ve efa hoe tsy maninona ho afa misaotra sady za nge ty hijanona ely mbola misy marary ovonjeko izay ka na izany azy aleo aloha ka zavatra kely hosotrotsika vetivety eny ary ary tena mbola tsy mahalala ninina mihitsy any monsieur John izany raha ny fahitako azy tokony ho tatra sy an-tany mantsy izy raha ohatra ka dia tena nafen'ilay vadiny niazatra amin'ny farany ve izany ny marina kosa tsy rariny loatra izany
Na dia mifanohatra amin'ny asako ary izao zavatra ataoko izao dia tsy maintsy ho tanterahako androany. Mampalahelo loatra Monsieur John. Miala tsiny re dokotera fa tiany nisy tao tsy maninona. Indray ianao koa ity dia efa mamorona ny tsy misy mihitsy. Kefa hoe izay nisy tao nataoko ka mamorona ahoana indray ary. Ao atao fahazamihafahafa. Ie, misaotra re a. Ka inona zato vaovao entinao dokotera? Miala tsiny aloha Monsieur John raha tonga dia nivantana taty atokantranonao za. Tena zava-dehibe loatra mantsy ny atondihako. Ay, tsy maninona ka. Eny raha ny tokony ho izy mantsy dia nareo mivady mihitsy ny tokony ho eto. Ka tiana zao vao lasa nivoaka amiko. Zany. Mbola tsy haiko hoe amin'ny firy izy vao tafaverina io. Ka tsy maninona re zany fa enao mihitsy koa raha ny tena tiako resahana mivantana. Ay, ka hoento ary ny resaka ao dokotera. Dia ahoana? Faly be amin'izay zany izao hiary velo malalako. Sady azo an'ilay olona tena tiany no azo zaza avy hatrany. Fahasambarana ve izy ohatran'izany aiza indray? Nahoana moa tsy ho faly ry tiana? Izany izy hoe fahasoavana doblako. Sady efa ntaonany maro nge ry tiana ny andrasako an'izany e. Sady mbola miampy taranaka avy hatrany koa. Ka izao ho tazomiko amin'ny teninao amin'izay zany ianao raha izany. Satria efa voaporofoko aminao izao ny zavatra nangatanao tamiko. Tsy maintsy mampiakatra ho vadinao amin'izay ianao zany. Mahatazona ny teny nomeny izao bandy izao ry tiana. Zany a? Ary vonona nitondranao any amin'ny firaisana sy any amin'ny opera mihitsy zany na dia izao ary. Ary maninona moa ry tiana Rahoana? hoe andao tonga dia any amin'ny jauna dia lazaina aminy daholo ny zavatra rehetra. Tsy mety a. Ahoana? Aza tonga dia mikiropaka ohatran'izany kosa e. Dia ahoana ary? Mety a. Dia aleo zarery no hiresaka amin'ny jauna. Tsy tiako mantsy raha hivadika fifamaliana ny fifanatrehanareo. Ka tonga dia porofona aminy fa efa nifankatia tao alohan'ny ianareo tsika ry tiana. Sady izany no antony nanaovantsika an'ireny zavatra rehetra ireny ge. Dia aseho hitan'ny masony mihitsy reto testa reto. Oay, ay moa le ry jamba. Efa hoe tsy mety izany ry ary velo a. Matoky ahy ianao fa haiko tsara miresaka amin'iny. Eny ary, ianao ihany io ka. Fa afaka makany aminareo ve za aloha zany zao sa... Ko maninona moa? Fa aleo aloha tsy miresaka ninina aho a. Eny hoa ndriko. Maninona tsara dokotera? Dia izay voalazako anao izay no marina rehetra Monsieur John. Raha ny tena marina dia saika tsy ho lazaiko anao ihany ireny fa mampalahelo loatra ianao. Tsy noho ny hoe mahay anao fa langa tsy fitaka atao mivadinao aminao mihitsy ny tsy zakako satria vehivavy koa dia mba manana marary. Tena tsy rariny loatra kosa izany dokotera. Fa inona loatra ny ratsy nataoko tamin'itiny e? Inona tsy nety nataoko taminy mahavita manao an'izany ahy izy? Dia asa re. Efa nomeko azy daholo nge ny fitiavako rehetra e. Fa dia nahoana loatra dokotera? Monsieur John, tsy havaly an'izany fanontaniana izany mihitsy aho. Ianao rery ihany ny afaka maly an'izany. Ny azoko tenenina aminao fotsiny dia hoe mety ho mafy ny fisetrana. Mety mafy izao mahazo anao izao fa aza manaiko ho raisiny izany ianao. Ary aza vela ho ravany sirasetra-piainana ny fitiavana naorinareo e. Ka kivy tanteraka dokotera. Ary aza mitomany moa e. Mba efa niezaka ihany fa tsy vitako e. Asa raha misy lehilahy mahazaka ihany izao iainako izao. Eny fantatro fa mafy aloha saingy. Mba fantatrao moa dokotera fa amin'ny fitiavako an'ity namliko ny fiara matana taty amiko fa tsy tany aminy tamin'ilay accident iny. Fantatro tsara. Dia mbola fitiavako azy koa mbola tsy tenenako sy
anako monako ny vavako na dia efa eto ambany masoko azy sy ny rafilahako mifampisafosafo sy mifanoroka na dia mbola vita hitahiry izany ataoko koato ve za dokotera hoe tsy zanako akory ny akibony tiany iny tena ontsanao tanteraka monsieur John. Marina aiza tso moa dokotera, soary fa mba nisy ianao ny teny anahy zaniko. Fa matoky anao monsieur John. Tokony tsy hanonony anarako mihitsy ianao raha misy ny fanontaniana an'izany any aoriana any. Tena mifanohatra amin'ny asako mantsy izao zavatra nataoko izao ary tena mety ampikahatra mihitsy. Aza matahotra ianao tsy hanonona ny anaranao akory fa mahazo matoky kosa nefa ianao fa tsy ataoko vita moramora izao. Eny fa na dia nividin'ny ranomaso kely latsaka mijeny andry zareo misambatra anaty fitiavana eto ambany masoko fotsiny ihany ary. Dia tandremo ihany nefa ny fonao tezera fa aza manota. Aza manahy ianao efa misy planina voalamina sy voarafitra tsara tondohako ato saingy mba misy fangatahana farany ataoko aminao doktorialy. Fangatahana inona izany ry monsieur John? Tena vezaka ny amboteiazy mihitsy Eny zanako. zo ihany fa nahita ny Arvelo. Azafady lesy fa taraiky be za malala. Manao an'ilay Sir John. Zao ve zany le atao hoe mihaino télé ty. Salama tsara Arvelo mba hafahafa koa lesy izany fanontaniana lazany ka. Ka marina zaniko. Tsy aleo ve radio ny anona ry John. Sara nge ny tokony jerena amin'ny télé. Hay mo ka ny olona jambany tsy tokony hijery télé, masoko mahita tsara zao vety. Manina tsara John. Mahita ahoana koa ianao? Aza misangisangy amin'izany lesy mirakla ngely ty zany ry baininy. Ka zany izy hoe miraklako zany ve dia fisangy Ahoana hitako daholo zao na io endrikao tsara dia tsara io tiana, na iny akanjo sy fotsy sy mena anaovanao iny, na ny jeans manga eny aminao, dia iny poketra mainty vao napetraka teo ambony latabatra iny koa. Fa tena mahita zany ianao? Mba marina ve zany ry John? Ohatrany tsy mampino marina fa tena mahita ve lahy Fa tsy mino ve lahy? Tsy mino alesy. Nefa dia tsikaritry tsara ny tanàna sakambona ny tiana niditra avy teny ambaravarana teo. Dia mbola hitako koa ireo masony lahy mivandravandra sy mangovotra mijery anareo. Tena mahita ialahy ry John. Ka inona moa tokony andengako amin'izany Ka na za koa aza gagako. Tena zao zany le hoe fahagagana. John, nahita ihany ianao. Avy aloha fihiniko izany vady malalako izany. Andraso aloha ry tiana mialahy ianao. Andray kosa fa maninona dia manosika be ohatr'izany. Faly loatra nge za fa salama ny vadiko nivaly ihany ny vavaka nataoko isan'andro. Faly? Eny mety faly ianao satria afaka natanteraka tsy miafina tsony ny fanirianareo nareo. Okaloha kosa raha John. Ohatrany tsy azoko le tiany latenenina. Zay ahoana moa? Aza matahotra ialahy ry Arvelo afaka fotoana fo dia afaka asehonareo hibaribary tsy miafina tsony ireny fihetsika ataonareo eto masoko isan'andro tamin'ny zajamby ireny. Azonareo tanterahana izay mampety ny sainareo sy ny fonareo satria efa feno izao mahatokantrano ray anareo telo mianaka. Manina tsara ry John. Izany aza dia miteniteny foana re amin'ny fomba ahoana ny amadiako anao amin'ny Arvelo. Fita ho ary tianako. So ataoko adala lesy ialahy ka ho tezitra. Dia za zao ve lesy? Tsy dia te hiresaka betsaka aminareo tsony ary izy roa. Tsotra fotsiny ny teniko hoe mitsodrano anareo John, fa inona ary ty lazainao tanterano nofinofinareo ohatr'izay John. dia zao tsara io za zao akibonao io ry tiana. Tsy marina izany aza ampianarina ny toetra ratsinareo fotsiny izy, indrindra izany hoe mamadika ny namana tokana tany zany. John, fa ianao ve lasadaly zanakao ngeny ato akiboko fa efa io ny raindry tiana, mino afa vonona ny ampiadana anareo mianaka tsara amin'ny fiainana izy. John, Ampangino ny vavalary John azafady
tsy jilamboto akory ka afaka alain'ny labaraka eto. Mipetra tsara koa ianao ry Arivelo a. John nge io fa tsy izy akory e. Ka na John na izy tsy maintsy mamaly rehefa tsy mety. Ka tsy ady amin'lahy misy olona afaka amaly anareo sady aleo izy no hitondra ny valin'ny testa nataonareo ka afaka mivoaka amin'izay ianao doktorialy Doktorialy? Fa efa niteny anao nge za dokotera hoe aza mametsy ny anahy ianao monsieur Arivelo a. Tsy maintsy ataoko zao na dia ampidoboka any am-ponjara. Tsy rarany loatra ny zavatra nataonareo. Finna koa moa ny idiranao amin'izany e. Fiaina tokantranonay izany raha matoty e. Fiaina tokantranonareo tokoa saingy na asainareo niditra dia tafiditra madame Tina ka miala tsiny a. Nampalahelo loatra ny fanitsakitsahana sy ny famadianareo azy. Ary tsy afaka nijanona amin'izao mihitsy a. Tsy nitsahatra ny tantara tamiko ny zavatra nanjo azy ne izy nandritra an'izay roa volana nasitrana ny masony izay e. Dia mbola nampianao ihany koa fa mitondra voky ianao. Tsy afaka niala nareo satria tao amin'ny laboratoara nesako ihany nisy nanao an'ilay test nolainareo azy teto Antananarivo. Fa maninona koa nefa raha tonga dia tsorona fa tara aminy ianao dia vita e. Efa manambady amanjanaka madame Tina. Oko ho fantatrao izany. Ary efa fantatra mivadiko atsakany sy andavana ny zavatra nataonareo ary mifankahazo tsara izy sy monsieur John. Dia miomana tsara ihany koa nareo fa efa napetrina any amin'ny polisy amin'ny fitorinanareo fa tsy anaiky izy. Dia efa mivonoana handray ny valinasanareo manomboka izao. Ry dokotera. Inona e? Ok izay doktorialy aleo izy roa izotra amin'ny lalan'ny fahasambarana ny tadiaviny. Efa vitako ambony eo ny etanao ry Tina. Mahazo mandeha ianao. Miandry an'izay fiantsoana any amin'ny fitsarana sisitsika. Mifona ry John mifona e. Mifona fa safidiko ny natonga andreny e. Nohita ny adalako fotsiny a. Mitsangana ry Tina. Mifona re. Tsy Andriamanitra akory ka andolianao eo. Any amin'ny fitsarana ianao afaka manazava tsara an'izany. Mba enoy aloha. Izay lesy Arivelo misaotra ny lahy tamin'izay rehetra mifampizarana hatramin'izay. Tsarovy fa ny namako eo lahy ary efa niraisiko ohatry ny rahalahiko. Zao nefa miala tsiny afa nivadika ho fahavaloko elahy satria ny safidy norafiko. Mifona ry John. Ary toa tsy mateny mihitsy aloha ianao monsieur Arivelo a. Aiza nefa nidokadokanao tamin'izareo aksidao nitetany Tomasina. Ianao ihany taty aoriana ny nanasaraka azy. Aza latsaina intsony izy doktorialy. Ka mampalahelo loatra ny toe-tsainy monsieur John. Efa ampy re izay e. Azonao alaina amin'izay ny etanao rehetra ry Tina. Dia hoeto any ny renjanaka ao monsieur Arivelo. Tsy andeha ry John. Mety ho lasa saina ianao hoe dia rava tamin'izao fotsiny ve mombamombanay sy Tina sy ny tokantranonay. Azo lazaina fa potika tanteraka ilay najoronay niaraka tao anatin'ny roa taona lasa izay. Potika nefa tsy naharesy kosa mipisopatra. Manaiky ankehitriny. Manaiky ny afo ny fitiavana mandoro ao anatin'ny olombelona tsirairay. Ary rehefa mirehitra marina io dia sarotra amintsika ny hamono azy mora foana. Manaiky koa ankehitriny fa tao anatin'ny fahajamban'ny fitiavany. Jamba tokoa saingy nahiratra ary natao nahiratra mba hahita ny zava-mitranga rehetra manodidina. Natao ahiratra mba afantatra ny tena namana sy ny sarisariny. Natao ahiratra mba afantatra ny alalan'ny fitiavany vadiko. Arivelo mantsy vao eloka higadra 5 taona hatramin'ny maizina rehefa vao marina fa nanodikodina vadin'olona noho ny fitorinana nataon'ny vadiny doktorialy io. Fa raha ny sitrapoko dia navelako tamin'izao ihany izy ho porofony nandraisako azy ho rahalahy. Izay tsy mba nananako hatramin'izay. Doktorialy efa lahy sa namonjy ny asany niaraka amin'ny fianakaviany any ampitan-dranomasina any. Atiana kosa dia raka soma tsara saingy nanana olana izy nandritra ny fitondrany voaka ka voatery nandalo fandidiana. Ny loza nefa dia sahirana tamin'ny tositra any ambony be ireo mpitsaboka. Na dia efa niezaka nanavitra azy aza teo ampanaovana ny opération dia indrisy fa tsy tanany eny. Ilay zaza kosa salama tsara ary any amin'ny fianakaviany Arivelo any Tomasina any amin'izao.
Za indray miezaka mamafa ny sora-pitiavana atao anatiko hatramin'izao. Miezaka mamono ny afim-pitiavana na rehetra tiana. Eny fa na dia fantatro aza fa tsy ho vitako mandrakizay izany. Jamba-pitiavana. Tantara nosoratan'ny Aja Randriamanalomana.